Faly miarabantsika tsirairay avindray tsy ty larobia maraina fa 7 volana jolay ity nisaotra an'Andriamanitra isika volany meny tombonandro indray ankehitriny ahafahantsika mandray ny fahasoavany sy mandray ny tsoromarika rehetra avy amin'ny ihany koa raiso tombontsoa lehibe ho anao hatrany ihany koa zany alohan'ny derantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaka isika ianay tsara n'izy ny danitro tolotrainao ny dera ny laza ny anja sy ny voninahitra misaotra anao izay fa mbola ny meno tombontsoa lehibe indray an'io dia ny ahafahanay miaona aminao ny ahafahanay miray aminao ihany koa mitoera aminay raha io ary ampianaro sy vokiso zavatsoatra izahay tonona sy angatany aminaran'i Jesosy amen. Teny mofinainantsika androany dia manao anjaikitra masina ny fitaizana nalaina amin'ny Korinthiana faharoa toko faha 9:7-10 sy ny 12 manao hoe koa mivoa eo aminy ianareo ka mizara aminy ho Jehova ary aza manendry izay zavatra tsy madio fa izao dia handray anareo. Amen. Rehefa iona amin'ny andro fampamoahana farany ray aman-dreny sy ny zanaka dia ho matahotra tokoa ny zavatra iseho. Ankizy anarivo maro izay nandevozin'ny fitiavakomana sy ny faratsy toetra izay mampihetry ary tonga ratsy fitondrantena tanteraka no hijoro eo anatrehany ray aman-dreny izay nahatonga azy tahaka an'izany. Izy ankoatran'ny ray aman-dreny no natao hiantsoroka n'izany anjaikitra mampatahotra izany. Moa ve ny tsy fahotan'ny ray aman-dreny izay nafindrany tamin'ny zanany tamin'ny alalan'ny fitiavakomana sy ny firehetam-po izay mampitotongana nahatonga an'izany? Ary moa ve izany tsy asa nitanterahan'izy ireo izay nanao atsirambina ny fanabeazana ny zanaka ho araky ny modely izay efa nomen'Andriamanitra? Vonina ny anao ny asany tokoa manko Satana tsy mba ataony raina azy ny aneo zavatra mahataona maro amin'ireo ankizy izay tsy mba manana hery na sitrapo ara-pitondran-tena hanoherana azy. Hitako ihany koa fa amin'ny alalan'ny fakapana alefany dia efa naoriny ny fisian'ny lamaody izay miovaova tsy tapaka, ny fialam-boly izay mety hitarika ihany koa ny renim-pianakaviana na ny fotoanany amin'ny zavatra izay tena tsy misy heviny. Ray aman-dreny isan'ny tanorantsika dia mila an'ireny izay hampianatra azy, mila ray izay hampianatra azy ihany koa tena mbola zaza mena vava hifeny firehetany fo ary andositra ihany koa indrindra ny atendan-kanina ary andresy ny fitiavan-tena. Ny vehivavy noho izany dia tokony azona ny toerana efa nanindren'Andriamanitra azy hatrany am-boalohany amin'ny mahampanampy tandrefy ny vadiny. Mila reny izay tsy anarana fotsiny izao tontolo izao. Azontsika atao ny milaza tsy ampisalasalana fa masina kokoa ary voatokana kokoa noho ny an'ny lehilahy ny adidy izay mampiavaka an'ireny. Aoka an'ireny hahatsapa ny fahamasinany ny asany ary mampirisika an'ireny kristianina tokoa isika mba azahoany an-tsaina ny andraikiny sy hananany ihany koa fiainana manome voninahitra an'Andriamanitra fa tsy izay hafinaritra ny tenany ihany. Izao no aoka ho tsarovintsika hatrany fa nandao ny lapany tokoa manko i Kristy ary nanarona ny maha-Andriamanitra azy tamin'ny maha-olombelona mba hampianarany atsika fa azontsika atao tokoa ny isandratra eo amin'ny toeran'ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy ary ny zanaky ny mpanjakan'ny lanitra. Noho izany dia raiso adidinao tena adidinao samy rehetra tokoa ny hitondra ny zanaka ao anatin'ny fitaizana tena avy amin'ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra tokoa. Vavaka isika. Anay tsara ndrezony danitro mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Tompo meo anay ny fahaiza-manao rehetra ary ampianaro izahay mba hitondra an'ireo ankohonanay indrindra ny fitaizana an'ireo zanaka ireo araka ny sitraponao. Fehezo ihany koa izahay na toe-tsaina mendrika ary mangataka ny fahendrena feno avy aminao. Tonona sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Izay miaro ny fanasia
Alleluia.